Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony no irabanantsika ritra izay manaraka ary koa miaino ny fandarana azo antoka ny fanavotana amin'i Kristy. Ny fahasoavan'Andriamanitra amintsika ritra ary mba tanteraka amintsika amin'ny fikasany dia ny hatonga antsika zanak'Andriamanitra tsy ho very ary voavonjy ary anina fiaina mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo zanany. Satria ny tenin'Andriamanitra no azavaina ambara dia hivavakontsika. Misaotra anao zahay Andriamanitra fa noho ny fahasoavanao dia tanteraka izao fotoana izao. Ho voninahitra ao zany ary hitondra famonjena ho an'ny malo noho ny fahalalana satria ianao ny efa niteny anaka tandreo amin'ny teniko atonga lany sofinao iain'ny filazako aza vely ialy eo masonao izy fa raketo amponao fa ainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana nofo rehetra. Koa dia ho anao ny dera saotra ary voninahitra Andriamanitra satria ny finoana dia avy amin'ny toroteny ihany koa ary ny toroteny avy amin'ny teny Kristy. Ampiorina ny finoan'ny olona aminao Andriamanitra velona sy ny amin'ny teninao rery ihany ao amin'ny Baiboly. Amin'ny anaran'i Jesosy no nanratana raha mavaka izany, saotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Efa nidinika mbony amin'ny tevolintsika na Satana. Dika hoe Satana moa dia mpanohitra an'Andriamanitra. Ary arahanao hitantsika tamin'ny farany fa Satana dia mipanka andro manaly eo anaty Andriamanitra. Hotoizantsika ny fanazavana ary ho jerentsika ny amin'ny Apokalipsy toko 12 fa norohana Satana dia mipanga andro amanalina ny taranak'olombelona anaty Andriamanitra araka mbolazo ny Apokalipsy toko 12 andininy 10 sy 12. Apokalipsy toko 12 andininy 10 sy 12 vakitsika aminaran'i Jesosy. Dia nahare feo mahery avy tany an-danitra nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjak'Andriamanitsika ary ny fahefan'i Kristy satria nazera ilay mpiampanga ny aralagnitsika dia ilay mampangazy ao anaty Andriamanitra andro amanalina. Ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nakamamy ainy intsony na dia ho faty aza. Nanomboka teo amin'ny naharesany Adama ka hatramin'ny nanomboana an'i Jesosy teo amin'ny fijaliana, i Satana dia nipanga ny taranaka zanak'olombelona teo anaty Andriamanitra. Ary hita eo amin'ny Joba zany fa tena izany mihitsy ny asan'ny Satana nandritra izany fotoana marobe zany. Joba toko 1 izao mifanambarana vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Joba toko 1 ary andininy 9 sy ny 7. Joba toko 1 andininy 9 sy ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Atamin'ny ray andro no niavy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehany ave dia mahatonga teo koa Satana tafaro taminy. Dia hoy ave tamin'ny Satana, avitaiza ianao dia namaly any iave Satana ka nanao hoe avo ny zaza teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny. Eto zany fa Satana misy fiampangana ankolaka ao. Avitaiza ianao Satana, avy nivezivezy teny amin'ny tany ary ny zaza teny. Zany hoe mba nijery eny ambonin'ny tany aho fa tsy misy olona na dia ray aza marina fa resiko avokoa. Ary ny fivoriana ny an-danitra io dia misy matetika araka mbolazo amin'ny Joba toko 2 sy ny 2 dia misy teny toko izao koa. Joba toko 2 sy ny 2 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Atamin'ny ray andro koa dia avy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehany ave ka dia mba tonga teo koa Satana tafaro taminy iseho teo anatrehany ave. Dia hoy ave tamin'ny Satana, avitaiza ianao? Satana dia namaly any ave ka nanao hoe avo ny zaza teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny. Mazava tsara ny teny, avy nivezivezy teny amin'ny tany aho ary ny zaza teny hoe mba misy olona marina veto, tsy misy na dia fa mpanota avokoa. Zay moa natonga Andriamanitra anteny hoe mba fa nijery any Joba mpanompo vanao. Tsy hoe marina mihitsy Joba fa ny finoany Joba na marina azy teo anatrihan'Andriamanitra ny finoany. Satria Joba azange namelitsina an'Andriamanitra, nanameloko Andriamanitra tena rehefa mamakinareo amin'ny Joba manomboka amin'ny andininy fa 5 taona 4 ka hatrany amin'ny farany dia hita fa zao mamelitsina an'Andriamanitra izy. Kanefa zao noho ny finoany an'Andriamanitra dia neken'Andriamanitra ho marina izy. Ho rahantsika ty hoe Satana mipanga ny an-danitra io. Nandritry ny fotoana marobe dia izay nataon'ny Satana. Kanefa
nazery tety ambony tany ray izy. Nisy ady voalohany talohany namorona ny tany dia sy masoandro mambolona de nisy ady tany an-danitra de nroana atao milavaka maisy izy araka ny fanambarana tany aloha eo am'le toerana zay amoronan'Andriamanitra ny tany sy ny lany sy ny kitana mamasoandro mambolana. Zay nitazana avy any an-danitra toerana misy any tanytsika ty masoandro mambolana kitana de lavaka maisina. Am'ty français moa de hoe abîme de ténèbres. Ary nisy ady faharoa ndray tany an-danitra. Jerentsika ny Apokalipsy 12. Apokalipsy 12 andininy 7 sy ny 9. Apokalipsy 12 andininy 7 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Anisy ady tany an-danitra. Mikaela sy ny anjeliny niady tam'le drakona. Ary le drakona amba amin'ny anjeliny koa de niady nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy tsony tany an-danitra. Ary nazera ilay mpampanga de nazera ilay drakona de ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy satana zay namitaka zao tontolo zao de nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Nisy ady ndray zany tany an-danitra. Mikaela sy ny anjeliny. Mikaela moa dia tsy iza fa Jesosy Kristy araka nyvoalaza any amin'ny Daniela 12:10. Fatatsika fa ny am'le hoe nisy ady an-danitra iza moa le hoe Mikaela ao amin'ny Daniela 10 no ahitatsika an'izay satria tsara mihitsy no ahitatsika ny fanambarana sotra masina. Daniela 10 zao mivolaza eo amin'ny andininy 13. Daniela 10:13 amin'ny lalan'i Jesosy. Folay andrina ny fanjakan'ny Persia de nanohitra ahy raiky amby 20 andro. Fa indro kosa Mikaela anankiray amin'ireo andrina lehibe no tonga hanampy ahy ka dia izaho ihany no sisa mijanona teo amin'ny mpanjakan'ny Persia. Mikaela dia anankiray amin'ireo andrina lehibe. Ary voalaza ery ambany amin'ny Baiboly antsika malagasy de hoe voaosa. Ary eo amin'ny andininy Daniela 10 ihany. Ary ny andininy 2:20 de misy teny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fambarako aminao zay voasoratra ao amin'ny soratra marina nefa tsy misy miara misikina amiko hanohitra ireo afa-tsy Mikaela andrinanareo. Mikaela dia andrinan'ny olona mino. Jesosy Kristy zany io. Ka raha namakitsika tany amin'ny Apokalipsy 12 dia Mikaela sy ny anjeliny de niady amin'ny te frantsay moa de nandray ataony hoe Michel. Apokalipsy 12 andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy ady tany an-danitra. Mikaela sy ny anjeliny niady tam'le drakona. Ary le drakona mba amin'ny anjeliny koa de niady. Andininy 9 nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy tsony tany an-danitra. Andininy 10 ary nazera lay drakona de le menarana ela zay atao hoe devoly sy satana zay namitaka zao tontolo zao de nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Nazera ty amin'ny tany satana. Mikaela sy ny anjeliny satria Jesosy manana ny toerana ambony rehetrarehetra. Ady izy ny lehibe ny anjely dia izy nitarika ny anjeliny efa niakatra any an-danitra Jesosy amazanako anazy dia niady tamin'ny drakona sy ny anjeliny. Resy eto farany de nazera ety ambonin'ny tany. Any tena mahavariny zao tsy mbola nisorona tamin'ny fahefana sy nikeriny. Izay ny mahatonga an'ireo olona maro ireo zao tontolo zao. Talanjo naraka mbola tany amin'ny Ezekely hoe ataoko fitalanjona an'ireo mpanjaka ianao. Ireo mpanjaka ny olona ambony rehetra de manompo ny devoly. Ary zay ny tena zavatra mahavarina mihitsy. Alohan'ny olona manompo devoly satria mahazo hereny izy. Ary satana de faly am'izany. Ary adinitsika ny ten'Andriamanitra eto. Loza ho an'ny tany Apokalipsy 12. Ary andiny 12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Apokalipsy 12 andiny 12 ary noho izany mifaliry lanitra sy hianareo zay monina ao aminy. Loza ho an'ny tany
sy ny ranomasina fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerina lehibe satria fantany fa kely sisany androny na zay rety ambony tany satana manana fahatezerina lehibe ary voalaza amin'ny baiboly ao amin'ny Efisianina toko fahenina i satana zany de manerany tany eny amin'ny ranomasina eny amin'ny abakabaka zay misy ny olombelona rehetra zany a de misy azy avokoa eny hatrany ambanin'ny ranomasina azy de misy azy avokoa. Efisianina toko fahenina any 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa isika tsy mitolona amin'ny nofa mandraha fa amin'ny fanapana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakana zao famahizinana zao de amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra eny amin'ny rivotra misy azy daholy zay ale rehetra de misy azy avokoa ary tahaka ny liona mierony izy voalaza amin'ny baiboly tsika tsy miady amin'ny nofa mandraha mihitsy zatra tsy hita-maso miady ho antsika Jesosy resin'ny Jesosy izy tety ambony tany resin'ny Jesosy izy tamin'ny Jesosy mbola kely resin'ny Jesosy izy tamin'ny Jesosy zanak'olona io fa tsy Jesosy Andriamanitra Jesosy zanak'olona tamindreo famohanany demnia resin'ny Jesosy izy tamindreo olona marary nisotranina resin'ny Jesosy izy teo Getsemane resin'ny Jesosy zany satana teo Getsemane resin'ny Jesosy satana tamindreo kapa karavasy fanendrikendrehana fanaratsiana fanamelona totohondry rora tahamaina resin'ny Jesosy izy rehefa nasiana satroka atsilo Jesosy ka narabinindreo maramila hoe raha aba ry-mpanjakany jiosy nalahelo an'ireo olondreo fa tsy tehitra tamindreo mihitsy tsy mba tehitra mihitsy Jesosy fa fiaino alahelo fangorana ny fony andreo olondreo de nroso tamin'ny famonjena izy mbona teo amin'ny fijaliany Jesosy de nandatsaka ny rano mbola mifona mivavaka ho an'ny mpanota rehetra re mpitondra fivavahana zay vo zay nanaratsy azy nanameloko azy hatramin'ny romanana moazy tamin'ny fijaliana de mivavaka izy raha eo mamela ny elony fa tsy fantany zay ataony tsy nanota mihitsy miady ho antsika Jesosy de Adama fiain'ny fanamasina mpanjakan'ny tany resy ny satana ka natonga ny satana ny teny tamin'Andriamanitra hoe vezivezy teny amin'ny tany aho zaza teny amin'ny tany zany hoe tsisy olo marina iny koa raha ianao azy zany tonga zanak'olona de mba ho resiko ihany ko ianao zay ny tena hevitra zany ao ambadika ao koa rehefa tonga zanak'olona tokoa Andriamanitra tamin'ny lalan'i Jesosy satria Jesosy dia tao amin'ny Andriamanitra tagny voalohany fantatsika zany ovakiko araka voalaza ao amin'ny Jauna toko fahenina amby folo ary movakytsika amin'ny teo français mba afantaratsika azy Jauna toko fahenina amby folo Jauna enina amby folo indriny 5 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy Jauna toko fahenina amby folo andriny 5 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo fanoarana noho ny lazako zany zavatra zany taminareo fa ho avy ny andro zay tsy lazako fanoarana aminareo intsony fa hambarako tsotra aminareo ny amin'ny ray eto zany mombany amin'ny Andriamanitra ray no lazainy Jesosy lazainy tsotra am'izany andro zany de angataka amin'ny anarako ianareo ary tsy milaza aminareo aho fa zao no angataka amin'ny raiko anareo fa ny ray dia tia anareo satria tsy anareo efa tia ary efa nino fa nivoaka avy tamin'ny ray aho eny nivoaka avy tamin'ny ray aho ka tonga am'izao tontolo zao ary hiala am'izao tontolo zao ndray aho ka ankany amin'ny ray eto de voalaza fa zao tao amin'Andriamanitra Jesosy de nivoaka ray tao amin'Andriamanitra izy ary zay baiboly teo français de milaza an'izany mihitsy araky teny io Jean chapitre 16 versets 27 et 28 nous lisons seulement les versets 27 et 28 Jean chapitre 16 versets 27 et 28 nous lisons au nom de Jésus-Christ car le Père lui-même vous aime parce que vous m'aviez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti de Dieu. Le verset 28, je suis sorti du Père.
Je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Je suis sorti de Dieu, je suis sorti du Père. Tomin'Andriamanitra izy dia mivoaka avy amin'irana tonga zanak'olona. Ary zay na tonga ny Jaona toko voalohany. Jaona toko voalohany andininy voalohany sy ny faharoa. Tamin'ny fahatelo aza. Jaona toko voalohany andininy voalohany ka tamin'ny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no narina ny zavatra rehetra, ary raha tsisy dia tsisy narina zao zavatra zao na dia ray aza. Tamin'ny voalohany Andriamanitra dia tao Jesosy dia tao amin'Andriamanitra. Tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, tao amin'Andriamanitra izy. Fanaraka tsara zany ty teny ty sy ny Jaona toko 4. Ny teny frantsay dia nataony auprès eto amin'ity teny ty. Lasa tsy mifanaraka le hoe je suis sorti de Dieu, je suis sorti du Père. Fa razana zany eo akaiky. Tsy mitovy zay nefa ny tena izy amin'ny Baiboly, tena misy amin'ny voalaza voalohany. Raha antsika dia izay mihitsy hoe voaka avy amin'ray izy, tao amin'Andriamanitra izy nivoaka. Zay manam-poro fa izy nanao ny lanitra sy ny tany zay rehetra ho aminy. Tonga zanak'olona izy satria zao le nanomorona izao tontolo zao mihitsy tsy maintsy namonjy an'izao tontolo zao ihany koa. Fa raha zany afaka ilazy Satana hoe aka raha ianao ngia mandriamanitra anao dia maresy. Fa raha ianao zay mpamorona io no tonga zanak'olona ihany koa dia ho hita zao resiko ianao. Tonga zanak'olona tokoa Jesosy. Satria zay ny ten'Andriamanitra amin'ny Jaona toko voalohany andininy 4. Jaona toko voalohany andininy 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra miendrika ho an'ny lahy matoa avy amin'ny tamin'ny ray, sady fiaino fahasoavana sy fahasoavana. Tonga zanak'olona le teny. Tena tonga zanak'Andriamanitra tokoa le Andriamanitra. Mety ho gaga amintsika hoe ahoana tokoa moa zany. Jesosy inge no namorona zavatra zao e. Izy miazona zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny araka ny voalaza any amin'ny Hebreo. Raha mamakintsika amin'ny Hebreo toko voalohany andininy 7, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, zay manambara fa Jesosy Kristy mihitsy miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny tamin'ny Andriamanitra mpamorona azy. Hebreo toko voalohany andininy 3 amin'ny anaran'i Jesosy. Izy koa no famirapiratany voninahiny sy ny endriky ny tenany indrindra, ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny, ary efa nanao fanadiovana afaka ny fahotana izy, dia mipetraka eo amin'ny tany nankavanany lehibe any amin'ny afo. Etsika zany dia rehefa tonga zanak'olona izy dia nety tena mihitsy tonga zanak'olona, ary izy ny namorona n'izao rehetrarehetra zao. Mety ho gaganareo raha miteny zany. Hebreo toko voalohany mahitantsika an'izany. Hebreo toko voalohany andininy 8 ka hatramin'ny vakitsika andininy 8 aloha sy ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Hebreo toko voalohany andininy 8 sy ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny zanaka kosa dia nilazany hoe Jesosy Kristy zany rehefa zany natao zanak'Andriamanitra, zanak'olona tsy mivoaka tao amin'Andriamanitra, dia nitoe zanaka. Ny seza fiandriananao Andriamanitra dia mandrakizay dory, ary ny te mpahitsiana no te mpanjakanao. Andriamanitra ny ray dia manao an' Jesosy hoe Andriamanitra. Ny seza fiandriananao Andriamanitra dia mandrakizay dory. Andininy 7, tianao ny fahamarinana fa halanao ny keliko. Ko Andriamanitra dia Andriamanitrao, efa nanoso delily fifalianao anao, mihoatra noho ny namanao. Tatsika eto fa Andriamanitra dia manao an' Jesosy ho Andriamanitra. Amin'ny Baiboly mialatsy indrindra ty fandravany ty. Amin'ny Baiboly ny témoin de Jéhovah novany io teny io. Rafitry teny mihitsy dia novany, tsy nataony tsony hoe sy fiandriananao Andriamanitra dia mandrakizay dory, fa novany io teny io. Raha mana Baiboly témoin de Jéhovah nao dia vakio fa niova mihitsy ny teny. Eto zany tsika dia mahita fa Andriamanitra dia manao ny ray manao an' Jesosy ho Andriamanitra, ary Jesosy manao an' ray ho Andriamanitra. Satria nahoana ray ihany tsenareo. Toy izy atsika ny andininy 10 fa hafahafa amintsika sy ny zavatra any, izay mazava miafina an'Andriamanitra. Hebreo toko voalohany andininy 10 ka hatramin'ny 13 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary zao koa mbola miteny ihany zany ny ray.
Hianao avy eo tany aloha namoronanao ny tany atany ary asan'ny tananao ny lanitra. Jesosy mihitsy zany namorona ny tany sy nanao ny asan'ny lanitra. Am'ty frantsay moa tsy aveo nareo fa hoe seigneur ny filazany azy. Ny andininy faraiky mifolo, reo dia ho levona fianao no maharitra ary izy rehetra ho rovotra toy ny fitafiana ary toy ny lamba no hamalonanao azy dia toy ny fitafiana ka hovana izy fa ianao no tsy miova ary ny taonanao no tsy ho tapitra. Fa anjely izy mba nilazany hoe mipetra eto an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoera-tongotrao. Hitantsika eto zany fa Jesosy mihitsy le mpamorona tamy voalohany miala tsiny raha niala ary efa tonga zanak'olo izy ka naresika niakatra tany an-danitra hosolony ny taranak'olombelona amy mamikaela azy de niady tamy Satana nazery Satana satria resy tety ambony tany tsisy fitoerana ho azy tsony any an-danitra, tsisy Satana mpepangatsony any an-danitra fa resy tanteraka Satana fa mpisorona be kosa zao no any an-danitra any araka voalazan'ny baiboly solotenantsika fonao antsika tsisy Satana mpepangatsony any an-danitra any, resy tanteraka Satana. Jesosy no niady ho antsika ary resiny Jesosy ho antsika i Satana. I Adama resy de nalainy Satana ny toerany. I Adama mpanjakany tany lasa Satana mpanjakany tany. I Adama tokony solo tena ny olombelona makany an-danitra rehefa mivorona zanak'Andriamanitra. Resy Adama tsy afaka nakantsony izy, Satana zay mpanjakany tany ray nakany an-danitra saingy zao niepanga ny taranak'olombelona andro aman'alina. Rehefa nitsanga tamaty Jesosy dia resaka tamy Maria satria zao tamy Maria mandehana lazao ny rahalahako fa hiakatra ho any amin'ndraiky sindrainareo aho ary ho any Andriamanitra sy Andriamanitra reo satria izy nyteny hoe aza mbola manindry aho fa mbola tsy tany amindray aho. Ny fotoana ny akaran'ny Jesosy tany an-danitra iny no nidivany tamin'ny dragona Satana sy reo anjeliny ka dia resy Satana. Zay zany raha mamaky tsara tsika ny Jaona toko 20 de niteny mihitsy Jesosy tamy Maria azy lazaony amin'ny rahalahako miakatra ho any amin'ny Andriamanitra sy Andriamanitra reo aho ary ho any amin'ndraiky sy ndrainareo. Tamin'ny fotoana izy no nandeha tany an-danitra nandroka ny Satana tany araka voalazan'ny apokalipsy toko 20 hoe nisy ady ndray tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'le dragona sy ny anjeliny resika eto farany nazery atinty ambonin'ny tany tsisy fitoerana ho azy ntsony an-danitra vakitsika satria misy olona mbola mieritreritra fa hoe mbola any Satana tsy antsony Satana fa ety ambonin'ny tany. Apokalipsy 12 zao voalaza eo amin'ny andininy 8 sy ny 9 voalohany 7 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy azafady. Apokalipsy 12:7 ka hatramin'ny 7. Ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona ary lay dragona ambamin'ny anjeliny kosa de niady nefa tsy naharesy sady tsisy fitoerana ho azy intsony any an-danitra ary nazera lay dragona de le mena rana ela zay atao hoe devoly sy Satana izay mamitaka zao tontolo zao de nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Ety ambonin'ny tany zao mamitaka mbola manany hery sy ny fahefany ary mampiasa hery ary zay no mahatonga andreo mpitondra fanjakana eran'izao tontolo zao ny akabiazany izy amin'ny akamarony mihitsy reo minitra reo olona ambony directeur zay olona rehetrrehetra manamanam-boly sy andrehetra manompo ny devoly ary aleon'zareo manompo ny devoly tsy zay manompo an'Andriamanitra satria nahoany mivavaka izy tsy ampy le fampianara fanjavana nomena azy dia tsy mahita fangagana izy tsy miova ny fiainany vomaika izy ohatrany sahirana de aleony manompo ny devoly ka misy zany ireny olona manompo devoly hoe de miteny hoe ny Andriamanitray mampanankarena sy mampiadana anay fa ny Andriamanitra reo kosa mampahory mampijany tsy fanta misy fomba fitondran'Andriamanitra ny olona araka ny ten'Andriamanitra hoe ny fievotsy fievotrareo lalako tsy laninareo. Andriamanitra manana fomba hitondranantsika ary Andriamanitra ihany no tena afaka amonjy antsika tamin'ny lalan'i Jesosy. Hitantsika fa na ny zanany azy miara-ny fahoriana Jesosy Kristy zany zay Andriamanitra tao amin'ny Andriamanitra mivoaka tonga zanak'olona mijereny tsy novonjeny fa navelany atanteraka ny famonjena asy anao
mba tonga asy anao ho zanak'Andriamanitra ary tonga asy anao afaka amin'ny ota manandevo ary anafiana mandrakizay. Mitantaraina momba ny amin'ny ota manandevo, nazavaina momba ny amin'ny devoly, mba hafata tonga antsika hatoky an' Jesosy, hino an' Jesosy hoe ahoana zany na tonga an'izany rehetra zany de tsy mangaga raha tonga zanak'olona Jesosy, miado antsika, amonjy antsika ary anampy antsika satria hita mihitsy zany maratsy ny ota manandevo tena mazava-doza any Satana na ny devoly izay fahavalontsika. Sorontsika Andriamanitra mifanavana zany fa dia manaraka tsika de androso amin'ny tantara manak'iray satria efa resiny Jesosy tanterako antsika Satana teo amin'ny lafiny zavatra rehetra. Resy Adama fa Jesosy kosa no Adama farany na resy zao tontolo zao amin'ny manaraka de hitantsika ny amin'ny hoe Adama voalohany sy Adama farany. An'Andriamanitra voninahitra ary mandrakizay mihitsy ny famindram-pony amin'izany fanazavana rehetra zany satria raha tsy misy an' Jesosy de vetsika vavakontsika. Sotranao zay Andriamanitra amin'ny famindram-ponao fa noho ny fahasoavanao dia mazava aminay tsara ny zava-doza tanteraky ny ota manandevo araky ny fampianazy fanazavana tany aloha ary ny tena zava-dratsy mahafetsy ny Satana ka fahavalo zay tsy maintsy mbola toizana ihany miady aminy efa na de efa ndreseny Jesosy ho anay azy. Ka de misotranao zay fa azo antoka zany ny fanavotana famonjena am' Jesosy ka tonga nay tsiray avy hino an' Jesosy ny antony nanazavana an'izany mba atonga anay ho tena zanakao, atonga anay ho afaka am'tamandevo, atonga anay mihoatry ny mpandresy amin'ny alalan'i Jesosy. Ka de hoanao ny dera, hoanao ny saotra, hoanao ny voninahitra Andriamanitra aminaran'i Jesosy Tompo, saotra Andriamanitra. Amen, alleluia. Veloma mandram-piona fa sao Andriamanitra amintsika rehetra de hitantsika amin'ny manaraka ny amin'ny hoe Adama voalohany sy Adama farany satria ny Adama voalohany resy fa Adama farany kosa de niady ho antsika nandresantsika de ho azavaintsika ny am'izay. Veloma mandram-piona.